Mialohan'ny isa rahantsika mety ariva ity araka ny teneniko teo dia mba jereo ange ity horonan-tsaran-kira rege ity izay ataon'ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana mipetraka amin'ireny bidonville ireny any afrikany. Ho anareo izay mpanao clip na hoe mbola hanao clip mba ataovo raisotraikefa ny aingam-panahy avoakan'ireto ankizy ireto eo ampangalana amin'izany horonan-tsary ankira izany. Ankafizo ary. Nampitondra tsikitsika anao ho amin'ity alina ity ny fahitana ny horonan-tsary iny aza ny lotony no jerena fa ny zava-bitany ary hitanao ihany koa fa na dia ao anatin'ny fahantrana alina ary dia mbola mahita fafinareta ihany ireny ankizy ireny raha izany fotom-pisaina madio izany no ananantsika ny akamaroantsika malagasy mino fa tsy maintsy androso ihany itsika ampatsivoka anao ary fa tamin'ity ariva ity dia tsy maintsy hatra indray ny fiakaran'ny sarandarana eto
andreny vohitra eo amin'ny taxi be hiatra ho 500 zany amin'ny faefatra ny volana oktobra ho avy zao ary manomboka ny tokony mandritra ny fotoana tsy voafetra kosa androan'ny mpampianatra eo anivony ny fanabeazana fotsitra ka dia mametraka ny veloma mandram-piona ho anao indray toko lasy toboko vavy. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Nanolotra anao teo vaovao.